Manomboka rampitso ary toetra amina sabotsy avy zao ny varavarana misokatra 5S karakarain'ny hôpitaly be Filatanana iavaka ity andihany ity satria dia tombony maro no mety ho hita mandritra izany. Efa tomombana tsara avokoa ny fikarakarana ny varavarana misokatra 5S karakarain'ny hôpitaly be Filatanana. Ny 5S izay fomba fiasa hita tany Azia izay hoentina natsarana ny tontolon'ny asa ary midika hoe sivanina, sokajina, sasana, soratana ary saintsaine. Feno dia feno ny fandaharam-potoana izay misy ho an'ny daholobe ary misy ihany koa ny ho an'ireo mpitsabo. Ho an'ny sarababem-bahoaka malaloha zany dia isy ny fampahafantarana ireo karazana fitsaboana zany hoe offre de service zany misy eto be Filatanana. Izy koa zany amin'io ny fizahana sy fitiliana maimaimpona ho an'ny vahoaka zany izay ho ataondreo service misy eto be Filatanana raha tsy resaka afa-tsy ny aretin'andoha any zareo amin'ny neurologia, iresaka ny ijery sy itily ny amin'ny fitaovam-pisefona zany zareo amin'ny maladie respiratoire, ijery ireo fitiliana momba ny aretina azo avy amin'ny ataontsika hoe parasita raha tsy laza afa-tsy ny cysticercose, toxoplasmose ary bilharziose ho an'ny service maladie infectieuse ka ireo olona izay manana résultat na test positif zany amin'ny bilharziose, toxoplasmose, cysticercose ary ny fièvre typhoïde dia afaka tonga zany amin'ny fotoana io omena ny fandraisana-tana azo sahaza azy. Hojerevina ihany koa amin'io ny service ny amin'ny diabeta zany dia hijery ny diabeta na ny siramamy izy koa ny fijerevana ny tosi-drahavina ny hypertension artérielle ho an'ny zazakely dia hijery zareo ao momba ny zazakely tsy ampy sakafo zany na ny tsy fahampi-tsakafo zareo amin'ny mpitsabo ny vanim-potoana hijery momba ny hoe goutte na ny godro sy ny arthrose dia hijery ihany koa ny atao hoe hepatite ny ao amin'ny service ny hepatogastro sy ny ao amin'ny service laboratoire. Hitantsika amin'izany fa aretina tena tokony fantatsika vahoaka tokoa zany zavatra ho atao amin'io rapitso rafakapitso ka dia manentana antsika zany satria aleo misoroka toy izay mitsabo tsara ihany mahafantatra ny toe-tena sy ny toe-pahasalamana ahafana misoroka sy mitsabo ara-potoana. Ho an'ireo dokotera, ny mpitsabo mpanampy, ny mpianatra ho dokotera dia isy ny famelabelarana siantifika isaky ny sampan-draharaha ka ho resahana ireo aretina mpahazo amin'izao raha tsy laza afa-tsy ny AVC, ny hémorragie digestive, ny diabeta sy ny maro hafa koa. Ho an'ny andro ny sabotsy dia isy ny fampahafantarana ny daholobe mikasika ny tosi-dra sy ny fomba fitsoroana ny fiakaran'izany. Isany koa ny famelabelarana atao mikasika ny VIH sy ny fomba fitsoroana izany.